Toko fahatelo. I Jaona toko fahatelo dia ny andininy fahaenina amby folo ihany. Jaona toko fahatelo dia ny andininy fahaenina amby folo ihany no raisitsika. Jaona toko fahatelo ny andininy fahaenina amby folo. Rehefa hita dia andeha rahantsika mamaky ihany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Matetika fandre, matetika faheno, na eny an-dalatsara, na any amin'ny ainao manjery, na any am-piangonana, any amin'ny fivoriana maro samihafa, eny fa na dia mandeha taxi be azy ianao, any anatin'ireny fiara ireny, dia ny ankabetsahany dia fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Fa andeha angalantsika fampianarana, angalantsika ny fampaherezana avy amin'i Jesosy izany teny izany. Andeha omentsika aloha hevitra ny hoe ny fitiavan'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra asianao, no mbola antony ijoroanao, mbola antony ny atongavanao, mbola antony ny havelomanao, ary mbola antony matoy izao atsika. Fa raha mijery an'izao fiainana izao sika, raha mijery any zava-misy sika, raha mijery ny toe-java-misy manerana an'izao tontolo izao mihitsy, fa tsy eto Madagasikara ihany, dia mampiorooro, mampatahotra. Tahaka nefa tsisy pia, tahaka nefa tsisy fanantenana, fa ny fitiavan'Andriamanitra. Izay fitiavan'Andriamanitra izay mbola mihazona azy ianao. Andeha hozaraintsika telo izay, dia ny fitiavany nanomezany any zanany lay tokana, ary dia ny hoe akasika atsika izay miaino, mino, ny mino, satria izay fizarany ao, ny mino, ary any fahatelo dia hoe fiainana mandrakizay, ny fiainana mandrakizay. Nomen'Andriamanitra ho fanatitra no niotatsika olombelona, ilay zanan'ilay tokana. Ho fanatitra, natolony zany, zanany zany tamin'ny fahitsipo, natonony tamin'ny fanapahan-kevitra, tamin'ny fitiavana, natolony tamin'ny alalan'ny fo madio, fo izay onena, fanapahan-kevitra avy ao am-pon'Andriamanitra nanolorany an'izany zanany zany ho asoanao. Satria andeha tahaka ny hoe ao an-tokantrano, tahaka ny ao an-tokantrano dia misy ao ny zanakalamato, misy ao ny lahevo, misy ao ny vavievo. Fa rehefa misy ny loza manantanina ny vavievo, misy manantanina ny faralahy, avy dada avy mama, orindramatoa, mandehana vonjeo, fa ajereo, fa efa mitsanga nifiny ny alika, izay mitady andrambona ny ranjony zandrinao, mandehana aingana vonjeo izy, lasindramatoa, aiza, niazakazaka, tsy tonga dia tany amin'ny zandriny izy nandeha, fa nitodika avy hatrany tany amin'ny fahavalo, nitodika avy hatrany tany amin'ny fahavalo, niady, naka fitaovana mihitsy nampiasaina, niadivana tamin'izany fahavalo andrambona an'izany zany. Fitiavana mandrakizay, fitiavana nanoloran'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana, hamonjena azy ianao, hanavotana azy ianao, eo ambava ny fahavalo, mietraketraka ny devoly ankehitriny, ary mieritreritra mihitsy fa efa voafehy an'izao tontolo izao, kanefa ny ao Jesosy
lay zanak'Andriamanitra lay tokana, natolony ary tsy mba nandahan zany lay zokintsika, tsy mba nandahan zany lay Jesositsika, fa niazakazaka avy hatrany izy raha vao nahatazana fa ilay nanahirana azy, ilay nandatsahany rano, namozany ny aina, ny adivany tamin'ny fahavalo io manan'olana io. Tonga Jesosy eo akaikinao, mahita n'lay ady, goavambe, ary mahita an'izany ny mason'Andriamanitra, mahita an'izany ny mason'i Jesosy. Izay ry havana, izay naloran'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana mba hanavitra azy ianao amin'izao zavatra toa tahaka nefa hoe misy efa mamoy foany, misy efa tsy te hivavaka tsony ane, fa ao Jesosy mitondra zany fanavotana ho antsika izany mandraikariva. Ny faharoa, ny mino fitiavana mandrakizay, ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao ho an'izay mino, tena mino nefany, tena mino ny herin'ny tenin'Andriamanitra vetsika, tena mino ny fahefan'Andriamanitra vetsika, tena mino fa misy fahefan'Andriamanitra ny fiainanao amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Fa izany ny tenin'Andriamanitra efa nomenony lay zanan'ilay tokana hamonjy asainao, mahery ny tenin'Andriamanitra ry havana. Raha mino isika dia tena ho avy tokoa ho amin'ny fiainantsika Jesosy, ho an'izay mino, ho an'izay tena matoky. Ka raha hery ny tenin'Andriamanitra ny amin'izao taona izao, manahoana fandraisanao azy? Tena mino an'ilay zanak'Andriamanitra lay tokana, tena mino ve fa izy no afaka mahavita amin'ny fiainantsika, tena mino ve fa izy tokoa ilay nirahana hanafaka ny maro, ao anatin'ny geja maro, ao anatin'ny zavatra maro, ao anatin'ny fahoriana maro, ao anatin'ny aretina maro, ao anatin'ny tsifosiny, ao anatin'ny fahaverezana asa, ao anatin'ny fahotana maro, ao anatin'ny fahazarana ratsy izay tsy afaka. Tena mino ve isika fa izy tokoa dia afaka niditra tsehatra amin'ny fiainanao? Raha mino ianao fa hainy zany homeo lanja, homeo toerana eo amin'ny fiainanao lay zanak'Andriamanitra lay tokana, fa toy izany nanomezan'Andriamanitra azy dia ny hanafaka atsika, ny hamonjy atsika ny amin'ny fiainana izay hita hoe mifamaofao be niany. Indraindray fa tsy fantatra tsony, avy amin'ny devoly ve zao, sa avy amin'ny nataoko, avy amin'ny aranofoko ve zao, sa avy aiza, sa avy amin'ny vietraketraka ny fiarahamonina. Ary zany nahatongavan'i Jesosy nanekeny an'izany. Ny fahatelo dia ny fiainana mandrakizay, ry havana. Ny tanjon'Andriamanitra dia ny ananantsika izany fiainana mandrakizay zany. Ny tanjon'Andriamanitra dia ny andehanantsika ho any amin'izany hoe fiainana tsara voatra, fiainana tsaratsara kokoa. Fa na dia zao raha zavatra misy ekeo ny tenin'Andriamanitra, ekeo ny tenin'Andriamanitra fa zany ny lalana hisantaranao zany fiainana mandrakizay zany dia ny mbola eto ambonin'ny tany. Fiainana manafaka atsika ao anatin'ny jaly, fiainana manafaka atsika ao anatin'ny mety ny saina, toa tahaka nefa hoe ahoana ihany izy ity Jesosy, ahoana ihany izy ity? Fa zao ry havana, tsy miakina amin'Andriamanitra ray, tsy miakina amin'i Jesosy, tsy miakina amin'ny dady, tsy miakina amin'ny mpitandrina, tsy miakina amin'ny mpiandry, tsy miakina amin'ny hiraka, ny amonjena anao, fa miakina amin'ny fanapahan-kevitra ao androany, miakina amin'ny fanapahan-kevitra ao androany. Aiza ho raisina tahaka amin'ny lanja baiboly isan'andro itsony ny mitondra ny tenin'Andriamanitra fa tena hiaina. Aiza isaky ny azoma hamafa, ay
tonga indray tiany zoma fa tsy niasa na ny sabotsy maraina fa faina kely aloha nivela amin'ny baiboly fa maloto satria tenin'Andriamanitra maloto dia lasa mavo lasa misy God hoy izay avy any avaratrany misy God, lasa misy fotaka, lasa misy vovoka, ka rehefa tratran'ny rano kely dia maninona lasa tazana eo aza ny ratana ny anaranao. Fa arakaraka ny ampiasainao amin'ny baiboly, arakaraka ny ampiasainao amin'ny tenin'Andriamanitra ny mampangirana azy. Ary rehefa raisinao matetika io baiboly io me mangirana. Ary izay tenin'Andriamanitra izay ampiasao ny fiainanao ny herin'ny tenin'Andriamanitra fa nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa tena anana fiainana mandrakizay. Ilay fahatelo farany hoe anana fiainana dia izao dia efa sataritsika anie izany fiainana izany izao dia efa tokony hiaina amin'izany anie atsika fa hoy ny tenin'Andriamanitra ry havana amehezana an'izay teboka telo izay, amehezana an'izay teboka telo izay. Loha hevitra dia ny hoe ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Teboka voalohany, ny zanan'ilay tokana nomeny ho famonjena antsika. Teboka faharoa, mino ny zanak'Andriamanitra venao. Teboka fahatelo, fiainana mandrakizay. Handeha ny ameza antsika azy dia izao. Hoy ny Isaia 7:12. Fa ny elokareo ny hevitra mampisaraka anareo sy ahitanareo mitavan'Andriamanitra. Ny eloka atsika. Te hanatanteraka an'izany anie Jesosy, te haneo fitiavana amintsika, te hitondra antsika ho amin'izany fiainana tena tsara zany. Te hitondra antsika ho any amin'ny fiainana tsaratsara kokoa zany. Fa izao hoe tsika indraindray tsy mahatsapa izany fitiavan'i Jesosy zany. Mba hanana antsika fiainana dia izay nahatonga dia hifankazatra amin'Andriamanitra amin'izay, dia hifankazatra amin'Andriamanitra amin'izay amin'ny alalan'ny teniny, andeha hifankazatra amin'Andriamanitra amin'izay amin'ny alalan'ny fibebahana. Fa izay nahatonga ny Job 2:1-20 hoe mifankazara amin'tsitoa dia hiadany ianao. Nitarika an'i Job mihitsy ny Elifaza mba hitodika amin'Andriamanitra, fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra. Nitarika an'i Job Elifaza mba hibebaka ary nanome fanantenana azy, fa raha tena miorina, tena mitodika amin'Andriamanitra ianao, hitan'Andriamanitra ny adinao, hitan'Andriamanitra ny fahorianao, fa nomeny zanan'ilay tokana ho famonjena, ho mpamonjy, ho mpanafaka. Hitan'i Jesosy ny fahorianao, fa mitody mifankazara amin'Andriamanitra ianao dia hiadany ianao. Fa izany ihany nahatongavany soa, izany ihany nahatongavany soa, ary indrindra nananao fiainana tsaratsara kokoa ny amin'ny manaraka. Fa izao no hoe andeha ary isika ry havana hitodika any amin'ny Jesosy, hitodika any amin'ny Jesosy sika. Amitahotra sy ny ovitra sakaizan'ny mpanoty io, sakaizan'ny mpanoty io. Io lay miteny mandrakariva, io lay miteny mandrakariva. Fantatrenao, zany aneny nanolorako ny tenako izy, zany nandatsahany rany. Ny goto ray latsaka tamin'ny rany Jesosy. Nangonina ny arena zao tontolo zao, izao tontolo zao. Tsy mahavoavidy ny goto ray. Nalatsaka Jesosy tamin'ny rany. Ary rany Jesosy io ihany ny tsy azony devoly ilay tahaka, tsy azony ilay tahaka io, dia hitodika any aminy, angataka zany famondrapon'Andriamanitra zany, mba mafazany Jesosy ny rany ho fanefitra vaksiny tena tsara indrindra ny amin'izao zavatra sarotra atrehantsika izao. Raha ino ianao dia hitanao voninahitr'Andriamanitra zay nanomeza ny zanan'ilay tokana, fa ny fitiavan'Andriamanitra atsika no mbola nato izao atsika. Ka ankehitriny ry havana, amaranako azy
dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fantara zavatra rehetra azony mafy izay ny tsara. Tantara kely anankiray sady fijoroana vavolombelona ihany. Nisy olona telo mianaka, nanana ny antonasany tena tsara reo, dia samy mpanompon'Andriamanitra izy mivady. Ny zanany vao 3 taona monja, tao anaty zay rehetrarehetra zay, nandeha fiainana teo amin'ny 7 taona ny zanany maty ny dadany. Rehefa maty ny dadany teny reniny sisa tiarakara azy. Rehefa ny tiarakara azy teny reniny, tiarakara azy teny reniny, tiarakara azy teny reniny, somary nelatsaka moa ny fiainany, fa dia nanompo an'Andriamanitra hatramin'ny farany izy mianaka kely. Teny afaka baka razazalahy. Rehefa afaka baka amin'izay izy dia nitomany ny reniny eo ambony fandrindra. Tomany takoko. Dia ozy izy ny zanany tonga avy any, neny fa inona mampitomany any neny? Fa maninona ho neny fokofoko? Aloha angalako rano-tsiramamy neny. Dia nimeny rano-tsiramamy ny reniny. Dia ozy izy hoe lazao amin'izay neny, inona manahirana ny neny? Inona mampalahelo ny neny? Zao anery Wilson, vitako ihany hatramin'izay ny fiainanao, vitako ihany hatramin'izay nampianatra anao, fa zao kosa ny fanirianao hanao dokotera, tsy vitako tsony anaka, tsy vitako tsony mampianatra anao manomboka eto, tsy vitako tsony. Fa ahoana ozy Wilson? Neny fa ahoana? Tapaka hatreo zany nofinofiko, tena tsy vitako kivy reraka, sady mitomany izy. Dia nikapokapohany zanany tao amin'ny soroneny neny. Avy reny ray mandeha hoe nyteny neny, tsy vitako tsony kiarakaranao. Neny zao ono ary neny, fony mbola kely maternelle dia nalefa neny dia sady nianatra sekoly alahady, dia nampianary neny hoe fitiavana mandrakizay ry anaka no nitiavan'Andriamanitra antsika, ananantsika fiainana be dia be. Nampianary neny sekoly alahady, nampianary neny katekomena, nampianary neny hiditra sampany. Ary zao enao neny nampianatra, fa miorena tsara iza miova, fa mamonjy Jesosy io amin'ny zavatra rehetrarehetra. Neny nampianatra, fa io nanampy antsika, ary io niarahany neny. Nikaramana na salamba teny nampianarana, ka tsy vitako tsony. Neny zany moa nampianatra, neny zany nikarakara amin'ny fiainantsika, fa ngasy tsy naresy Jesosy indray, nga tsy vitan'i Jesosy indray ny fiainantsika. Aiza le tokony nandritra ny 20 taona nomena fa hain'i Jesosy niara nandeha tamintsika Andriamanitra. Aiza neny? Fa nga rehefa sarotra neny, nga rehefa 20 taona dia miantitra, lasa mainto milaly, lasa feno milaly ilay fanantenana sy ilay finono neny, fa fitiavana mandrakizay ny tiavan'Andriamanitra antsika. Aiza ilay zanak'Andriamanitra ilay tokana nyteneny neny isaky mivavaka tsika? Aiza? Neny mitrakao ka tsy vitako mbola tsy vita neny ihany. Raha miteny neny tsy vita neny, tena tsy vitatsika tokoa io. Ary na sakafo hoantsika raha-pitsara, anomboka nahirana amin'izay. Na ny olona iantso na salamba raha manahirana amin'izay, satria handeha irery zany neny, fa tsy hiaraka amin'i Jesosy tsony. Izy ane mitady ny olona manome lamba ho sasay neny, izy ane mitady izay asalamany neny avy tany neny anio izy mitady torohevitra mandrakariva ahafahany neny zao ndray atao. Ay ve zany aloha eritreritra, zao ny teneniko aneny ozy izy Wilson, zao ny teneniko amineny
ho hitany tsara famonjen'Andriamanitra fa nerahako tamin'i Jesosy 20 taona tsy avelako verimaina fa za tsy hiala amin'izany aho. Tsy maintsy mamonjy atsika io Andriamanitra io, fa Andriamanitra kambotsy sy mitondra tena izy, fa zay nidinany teto ambonin'ny tany dia hamonjy atsika rineny dia za sy ianao zao mihitsy rineny inona amin'izay nivavaka Wilson, lasa Wilson nandeha. Fanao ny Wilson rehefa avy mianatra izy dia rehefa tsisy ataony dia lasa izy manjono, dia lasa izy manjono iny dia lasa izy nakany amin'ny renirano fanjonoany. Dia rehefa mandeha amin'ny renirano izy dia tsy maintsy mamakivaky an'ilay lalan-drano kely ohatr'izao dia hatreo amin'ny kitro kely eo farafahalalina ny rano. Lasa izy azo mandeha sady mandeha Jesosy akaizana izany nataony, Jesosy anay, sady mandeha izy amin'ilay rano satria iny moa ny lalana, tsy maintsy iny ny lalana. Rehefa nandeha izy ndry fa inona ry zavatra ry, dia nisy zavatra ohatrany mamirapiratra mangamanga ao anatin'ilay rano. Ay, ngamba ny toy ny vakana, ngamba ny toy ny inona, dia niraisiny dia ohatra ny akibe ohatr'izao, ngirangirana tsara mangamanga be. Tonga teo hoetiko ty ataonay sineny haingotrano, na dia ohatry ny oarany tranonay sineny mba atao haingotrano ty, hoetiko ty nataony tany aposy. Lasa izy nandeha nanjono, nahazo trondro izy, dia nivaroto mbola tany an-tsena izy varotra ny trondro, dia lafo ny 200 ny trondrony. Verina amin'izay izy nakany an-trano neny neny za andeha anjono iny dia nahita nyty zavatra ty, ataontsika haingotrano ty, taitra be ny reniny. Haingotrano? Taiza ianao? Nanao inona ianao? Tany an-tranon'olona nga ianao? Nandeha tamin'ilay lalan-drano falehantsika iny aho, dia nahita nyty tao anaty rano dia nalaiko, dia ataontsika haingotrano ty rineny Tsy atao haingotrano ty, fa inona rineny nga zava-doza iny. Valim-bavaka ty Wilson, valim-bavaka ao vato sarobidy ty, andao tsika isanao io manaingana dia andao any an-tanan-dehibe andao hiakatra neny efa ambrayana izao andao fotsiny zao dia matory any amin'izay azotsika atorintsika lasa niakatra izy dia izao tonga tany rehefa tonga tany lafo ny vato, tonga dia mividy bisikileta Wilson, tonga dia mividy bisikileta izy. Avy eo ny tao an-trano moa eo amin'ny tolambaravarana misy hoe Jehova mpiandry anay, tsy any an-java-mahaory zay. Nahazo vola dia izao rehefa tonga ny tany amin'ny maintany dia nanamboatra trano rihana 2, vita niala le Jehova ny mpiandry anay fa lasa ery am-bavahady misy tôtô masika ato. Nalahelo Jesosy nyvanginy Wilson, fa nahoana ny vainao azany ny anarako izay niaraka taminao sy ny ambonanao hatramin'izay. Inona zany Jesosy? Esory teo eo am-bavahady io, fa avereno eo amin'ny tolambaravanao zay nahalalànao sy nahalalako anao. Andriamanitra ozy izy Wilson, lasa aingana voamena taony kadra tsara tare ilay soratra napetrany teo, fahatsiarovana namonjen'Andriamanitra anay Jehova mpiandry anay, fa nomeny zany an'ilay tokana izahay mba ho famonjenanay izay nataony teo ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Dia inona zavatra tiana tsy hoahana ry havana ao anatin'izay rehetra. Ianao androany ninonninona mahazo anao ndia hitodika amin'i Jesosy tsika, fa hitany ary fantany ary ampiasao ny tenin'Andriamanitra ho fibebahana, ho fangatapy hitahiny, fa mamela heloko Andriamanitra ary mamindra fo mandrakariva. Enina amin'ny 70 sy 500 hitodika andao hibebaka mihitsy anay ve nanao tsinitsinina nosoloana anarana fa neny anaran'Andriamanitra. Risakaiza ny mpanota, fantatrao ny zanakao fa male mora lavo, manana fahalemeko a Jesosy hoe hamangataka aminao mba todio amin'izay Jesosy, todio ka eno zao vavaka ataoko zao, fifonana. Dia ny andininy fahatelo hoe raha mamely ny devoly fahavalon-janakao, mandroso manangoly, manao zay ampisaraka atsika amin'Andriamanitra io devoly io,
mba tazony a jesosy tsy ala aminao hoe ary ny andiny fahatelo kosa dia hoe raha mangiry firy mafy no ny tsorakazonao fizantoetra monimonintsika ny havana rehetra koa aza efa miala angalana amin'ny mpitarabe raha fanena aminao fa matokian'Andriamanitra enina fitopolo sy dimanjato andiny voalohany fahatelo ny fahaefatra eo ampipetrahana eo any aloha isika. Sangana ivavaka isika. Jesosy malala anay, lay sakaizanay, lay tianay. Mijery mandrakariva izay mahasoa, mandeha eny amin'ny fiainanay eny zay, miazakazaka eny amin'ny alehanay rehetrarehetra eny zay, hitanao daholo. Fomba mampanao anay, toetranay, sy ny zavatra maro samihafa zay, to raiky tapisaka ao aminay misy aza angambana, fa tonga ianao Andriamanitra.
tonga ianao hanafaka hamindra fo ho an'izay mino sy nibebaka tanteraka. Tonga ianao Jesosy androany miazakazaka ny olona manantona anao bitsibitsika sala am'izao, miazakazaka ny olona nyresaka hoe mba tanao ny marina Jesosy fa ny mahagaga dia ny ratsy foana ny vitako dia mifona aminao tsy amerina itsony, tsy mahatsiaro ny soa rehetra, tsy mahatsiaro ny fitahiana ao Andriamanitra, fa ranomasy foana matetika no aterinay eo amin'ny alitaranao masina mangataka foana, tsy mieritreritra afa-tsy ny ampitondra ny azo fijalinanao ny ambony fahotana rehetra. Fa androany dia mba miangavy manokan'izay. Raha mijery anay ianao, mandindinika anay ianao, mamakafaka momba anay ianao, rehefa tazanao zany be dia be mifaratsiny. Dia izao Jesosy hoe Andriamanitra anao tsy ny raharaha izay fahotana ianao rehefa mindro zay, fa mahay mamindra fo ianao ka nibebaka, tsy ny raharahinao tsony zany, fa nitodika ianao dia niteny ianao zanako ianao hoe ka noho ny anarako hoe dia hononiko ary fahatezerako noho ny aminao. Matoky anaka mandeha aiza manota itsony, atolory anaka ny fonao ary, atolory fa zana dio azy. Aiza mandeha amin'ny lalan-dratsanao itsony, aiza mandeha amin'ny fomba fisainanao itsony, aiza mandeha makany amin'ny lalana mahavery ianao itsony, fa na dia mena tahaka anjaka aza fahotanao, zanaka hanafotsy an'izany tahaka ny oram-panala. Raha mino ianao androany fa mahay an'izany mahay mamindra foa, mahay mamela ny helikao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ho ianao Jesosy. Tenao eny amin'ny olona eny Jesosy dia rehefa nandinika ianao, misy anie tsy afaka mibebaka, tsy mahay mibebaka, misy anie ao Jesosy na nivavaka raha tsy hitany tsony izay natao, fa mitanondrika izy dia nitany mijereny. Misy ary ao ny ranomasony fotsiny potsapotsaka, tsy mahateny ninninina, tsy mahabebaka akory, fa raha vao nitodika tany amin'ireo rehetrarehetra reny masonao dia efa namindra fo ianao zay, namela heloka ianao zay. Fa nahatongavanao Jesosy dia hamela ny heloko ny maro, nandatsahana ny rahanao, hanadiovanao, nitsokoko-pahotana ho an'izay mibebaka tokoa. Saotra Jesosy, lehibe ny fitiavanao, lehibe ny fitiavanao, saotra Tompo. Noho izany Jesosy, ny olona rehefa mibebaka ka voavela heloka, ny kristianina dia zao hoe masa mijoro vavolombelona, maneho ampabe maso fa Andriamanitra tsara isan'andro, Andriamanitra tsara isan-sekondra amin'ny fiainana ianao Jesosy. Ijoroany vavolombelona manerana an'izao tontolo izao zany, ary zany mbola mampijoro azy eto noho ny famindraponao Andriamanitra. Izany indrindra Jesosy mahafaly anay, iranay ny hira izay voasoratra ao amin'ny mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona izay voavelany sy voasana sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah ary tsy misy fitaka. Mino an'Andriamanitra raha tsy tompanao lanitra sy ary mino Jesosy Kristy zanany lahy izay nitorotoroana tamin'ny fanamasina, nateraky Maria, nijalina, nomboana tamin'ny matikana, nidina tany amin'ny fiainana, nitsangana tamin'ny niakatra ho any an-tany, petraka ankavan'Andriamanitra raha tsy avy any ny tsara velona, mino ny fanahy masina, fiangonana masina manera fiombonana, ny famelan-kely, fitsanganany tena ary fiainana.
andesika mba metoky an Jesosy fa vonina hiaraka aminy amin'ny fiainantsika ray manontolo 2 ao amin'ny boky Hira Fiterana vonina ho tompo hiaraka aminao andininy voalohany ihany ho fisaorantsika an'Andriamanitra. Sotra Jesosy, sotra Tompo, voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia, masina, masina, masina Jehovah tompony maro, endrika ny voninahiny tany rehetra. Tanteraka tokoa n'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Sanaka. Fanay masina. Petraka ny fiaingo. Malala rehetra tompo dia raha baina resika afaka miangona mbola salama soma tsara na dia tao aza reny aretina be dehibe rehetrarehetrarehetra reny voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia, masina, masina, masina Jehovah tompony maro, endrika voninahitra rehetra. Amen. Ry havana amin'ny anaran'i Jesosy tompo dia misaotra ny fiangonana rehetra, na sampana rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra izay nitondra mibavaka ho an'ny dada. Sitrana soamantsara dada zao, saotra Jesosy. Ka dia zao ny afany, miaino foana ny vavaka ataontsika Andriamanitra. Avy ireny zay, avy ireny zay, zay ny sorantsika azy. Dia zao ny tenina fa mbola tsy mahazo mijanona ela eny aho izy ny dokotera no miteny zany. Ny Isaia fa 3:30. Isaia fa 3:30. Ny andininy fa 20 sy ny 20. 20 hoe ho tsaroan'ny fonao za ilay natahotra anao. Tsaroantsika foana ny fisian'ny coronavirus sy ny olona efa naripaka izany. Ho tsaroana fa hoe ny andininy fa 20 ny firenena misetrasetra ozy dia tsy ho hitanao intsony. Saotra ny tompontsika ary manantena ny heriny ny tenin'Andriamanitra fa ho foana ny coronavirus. Zay ny hafano antsika mba inoantsika zany herin'ny tenin'Andriamanitra zany. Vavakantsika Jesosy misaotra anao fa noho ny fitiavanao sy ny famondram-ponao velona soamatsara, sitrana soamatsara noho ny vavaka nataon'ny vahoakanao rehetra. Nampilaza anao miteny anao na metoky anao fa nivavaka ny FPVM ho inoan'Andriamanitra. Ka dia misaotra Jesosy, misaotra noho ny fitiavanao ny olona rehetra.
mba ho tahaka izany angeny rehetrarehetra jesosy salama soa tsara daholo na dia ao ary zany koa rona virus zany dia anaranao nangatahako izany amen. Sotra to tsy ajanona ela fa mbola tsy mahazo mijanona ela ozy dokotera tsy mahazo mijanona ela anaty vahoaka be hony dia misotra indrindra sotra samy ten'Andriamanitra daholo. dia mbola ampitomboana amintsika rerihavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra araintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Tonga eto amin'ny fotoana fankalazana reto nanoratra anarana tratra ny aniversera sy ny tsingeritaona maro samihafa itsika. Ovakina mpanajana izany anarana natonga anarana ety anoloana izany, misy folo mianadamianaka izy reto. Andriamatoa sy ramatoa isany. Raha velon-janahary voangy Israel aniversera tamin'ny 21 janvier. Raha Marojery Jonia sy raha Manamisata Emaluizety aniversera amin'ny mariazy 11 ans de mariage. Pasteur Randrianarso Dieudonné 52 ans. Raha Kotaro Vonontolotra Sedera Sarbidy aniversera. Randriamalala Arianna Valimbavaka. Randriatina Rivo Christian. Marius Sirina 6 ans de mariage. Railiarso Fanjatina Nina anniversaire. Randriambololo ny aina famientso tokony andrasana mangataka fahasalamana. Raelson Mamtina anniversaire. Ralivoson Mamtina anniversaire ihany koa. Dia faly miarabanareo tratra izany tsingeritaona maro samihafa izany. Ny gatao meny tompo anareo dia ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Exodosy. Exodosy toko 7. Exodosy toko 7 ka ny andininy 5. Exodosy toko 7 ka ny andininy 5. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: koa ankehitriny raha eniny fieko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanakeko dia ho rakitra soa ho ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo fa ahy ny tany rehetra. Amen. Mialoha ny tondranam-bavaka ny rehetra ireo andeha ataontsika ny firana fanampy ny fahavalo-ambin'ny-valopolo. Firana fanampy ny fahavalo-ambin'ny-valopolo. Andriamanitra fitiavana ianao ka mihevitra ny momba anay ety. Raha mifomaraina izay dia tsy afaka ao ambavanay hoe ampo anay ny fahasoavanao. Ny andininy voalohany ihany nataontsika. Manita tsanga asika tompoko tondram-bavaka azy ireo. Voninahitra ny eo anao ry Jehovah tomponay sy mpanjakanay.
le Andriamanitra mahery indrindra, tompon'ny fahefana ao an-danitra izay tia-tany, mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo, avy sy manerinerina, Andriamanitra izay nahary tongotra aman-tanana anay. Mideranao sy manome voninahitra ny ranomasina izay, satria lehibe loatra ny fitiavanao anay tsirairay avy. Ny tantana ny fiainana andritra ny herinandro indray ianao ka indreto izay tonga soa tsara amin'izao vavadiny lanitra ao izao. Eto ny idirana sy ankalazana nomezana voninahitra anao, isaroanay ianao amin'ny zavatra nomenao anay rehetrarehetra. Nijoro izay Jesosy tonga eto tahaka ny olona tsy manatsiny. Ny tantana ny fiainana tao anatin'ny ady sarotra, tao anatin'ny aretina, ny olana maro samihafa, na tamin'ny tondra-drano aza satria foana ny orana. Narovanao tamin'izany rehetrarehetra izany izay, tonga amin'izao toerana masina indrindra izao te hisaotranao sy hideranao ankalazanao. Dia misaotra indrindra Jesosy. Tsara ny mandrakarivako nefa ny teninao fa tsy misy marina ny nareo na dia ray aza. Mpanota mamindrafo aminay Jesosy. Ratsy foana tokoa ny zavatra izay mivoaka anatin'ny fonay eo. Fahatezerana, ny fankahalana, ny lolo-po, ny fitaka fiatsaram-belatsia. Izany mameno ny fiainanay isan'andro isan'andro. Mamindrafo aminay Jesosy. Ary tsy ilay fanahy masinao aty anatinay rehetrarehetra aty, hanongotra sy handrava sy handrodana araka ny teninao, dia ambolo vaovao indray Jesosy. Toano fanahy mazoto izay Jesosy. Mehery metanjaka me fahasalamana. Ary misaotranao indrindra reto mpanomponao izay natonga ny anarany ety anoloana. Eny na dia tsy nanoratry ny anarany azy, fa tratry ny tsingerin-taona maro samihafa mahatsiaro, fa tsy mahay manampy ny andro eny anay izay na dia ny ray segondra aza. Fa noho ny famindramponao sy noho ny fitiavanao, dia mbola najoronao, mbola tianao hanao ny asanao, ka dia mba misaotranao izay misaotranao ny amin'izany rehetrarehetra izany Jesosy. Ao ny mankalaza ny tsikeri-taona ny fanambadiany Jesosy, mba ho lambana koa anie izany. Tehirizy ireo ambanin'ny elatrao Jesosy. Miarova azy amin'ny fakapanahy maro samihafa. Ary toano fanahy mazoto ihany koa ireo. Ary tsy amin'ny fitahiana rehetra amin'ny tokantrano Jesosy. Ao koa ny zaza, misy mankalaza ny ohatra ny fahaen'ny taonany. Ao ny tanora, ao ihany koa nefa nahazo taona Jesosy. Ireo rehetrarehetra ireo Jesosy dia fihezinay amin'ny teninao manao hoe: ny zanako sy ny asan'ny tanako ianao dia aoka ho adidiko ihany. Dia mba jereo ny fiainan'ny tsirairay avy angizo tokantrano Jesosy. Amin'ny anaranao ny avazay amin'ny vavaka izany. Amen. Petraka isika tompoko. Ny dikona pia ankizy rehetra mikasa ny hiditra anao sekoly alahady amin'ity taona ity fa nomboka indray izao ny rentrée ankizy dia manasa antsika hitsangana avokoa izay mazoto ianao izany. Dia alohan'izany dia ataontsika ny hira valo amby valopolo sy fitonjato na 788 andininy voalohany andry. Israel
ry Jesosy Kristy tomponay io zokinay malalanay sakaizanay araka anjira izay nataonay teo. Misaotranao zahay raha mbola omenao indray fotoana afaka miaina sy mianatra indray ny fankatoavana ny teninao Jesosy mba ho mpiaim-pakato tokoa anie zahay Jesosy fa tsy mpiaim-panadino ary mba hatateraka aminay tokoa le ny teninao amin'ity fotoana ity. Misaotra indrindra Jesosy eo. Amen. Mipetraka tsika eny tompoko. Ny tenin'Andriamanitra ka antsika lesona sy fampianarana dia eo amin'ny testamenta vaovao. Testamenta vaovao filazantsara ny sorata amin'ny Matteo. Ny sorata amin'ny Matteo toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 9. Filazantsara ny sorata amin'ny Matteo toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 9. Rehefa hitantsika izany dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mangatà dia omena ianareo, tadiava dia ahita ianareo, dondony dia hovoana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no voana. Tantara kely avy hatrany ndraiky izy no andeha raha antsika mifankatoavana an'izany teny izany. Eto dia ny skoto no andeha ataontsika ohatra. Ny skoto raika izy rehefa mandeha milasy moa ny azy dia ohatran'ny hoe manao tafika masina kely ny amin'ny sampana ny amin'ny sampany. Dia izy ireo rehefa mandeha milasy any dia matetika manakaikikaiky ala foana no falehan'izy ireo. Izy mantsy tsy mba mivonona ohatran'ny ny sampana hoe tonga dia mamantana trano be ivatanana rehefa milasy na hoe tondra sakafo sahaza mandrapody, tsy mba ohatra izany ny skoto fa ny skoto raika izy any izy vao mamorona ny toerana ipetrahany dia manamboatra n'ireny tanty ireny. Izany tanty izany raika izy dia trano kely vita amin'ny hazo izany, vita amin'ny ravinkazo rehetrarehetra izay iainan'izy rehetra any anaty ala dia tany anaty ala tany izy raika izy rehefa tonga tany amin'ilay toerana nisy azy amin'izay izy dia ndrasefo izy satria sefo ny anazy ny anaran'ilay mpitarika an'izareo moa dia nasainy ndrasefo nandeha nitady an'ilay fitaovana namboarana an'ilay tanty an'izay izy ireo dia lasa tany anaty ala tany dia lasa lavitra n'ilay toerana ny lasiny izy ireo avy eo dia rehefa lasa lavitra izy raika izy dia natsiaro nangetaeta be tany amin'ilay toerana nandeha nitadiavana an'ilay fitaovana anaovana an'ilay tanty. Dia teo izy raika izy mitady hevitra, ahoana ny hevitra ry se, ahoana ny hevitra tena nontsika izany. Dia teo moa zareo moa alohan'ny anaovana zavatra izy dia izy dia tena pakatoany rehefa mivory dia mianatra tsara, mihaino tsara ny tenin'ny sefo izy, mpianatra sekoly alahady koa ny akabetsahan'ireo skoto ireo. Dia makatoa ny teny izy manatateraka ny tenin'Andriamanitra izay ampianarina azy izy dia teo dia andao aloha hivavaka ary tsika dia lasa mivavaka. Rehefa avy mivavaka izy raika izy dia tonga tao anatin'ny sain'izy ireo ilay tenin'Andriamanitra hoe mangatà dia omena, dondony dia hovoany, tadiava dia mahita, tonga tao anatin'ny sain'izy ireo dia nahery be izy. Andao izy tanterahantsika ny tenin'Andriamanitra fa tsy maintsy mahita tsika, tsy maintsy mahita sakafo sika. Dia lasa tokoa raika izy nandeha izy ireo dia rehefa tonga tany alolo tany dia nahita toerana anankiray teo afovoanin-drano. Toerana anankiray teo afovoanin-drano sa tsara tarehy be io misy voankazo maro be, tena mahafinaritra be ilay izy. Dia io misy toerana dia andao aiza toerana, aiza ny lalana hiampitany any amin'io, aiza ny lalana hiampitahantsika amin'io toeran'io. Dia kanjo moa nisy rangahy sendra nandalo tampoka dia nanontaniana ilay rangahy, azafady tompoko, aizaka ny lalana mandeha amin'ny toerana misy voankazo be io. Dia niteny ilay rangahy, fa ninonareo dia mangataka voankazo izay, mandehana miverina hozy ilay rangahy, mandehana miverina fa tsy mahazo izany nareo, tsy mahazo olona masika be sady konjokonjo be ny tompon'io toerana io fa mandehana miverina, tsy mahazo izany nareo. Dia teo moa mbola tao an-tsain'izy ireo ilay tenin'Andriamanitra hoe mangatà dia omena, dia andao dondony dia voany, dia andao andramana aloha izy ny fanatanterahana ny tenin'Andriamanitra, andao dodomitsika, andao atsatsony dia niantso an'izay izy ireo, odio aiza ny olona amin'ny toeran'io, aiza ny olona mipetraka amin'ny toeran'io. Dia voaka tokoa raika izy ilay rangahy, voaka ilay rangahy dia vao mivoaka ilay rangahy dia tonga dia nitratrevatreva be, niteniteny be, inona tadiavinareo, maninona ianareo, dia mba ome voankazo izay tompoko. Dia tsy misy voankazo lisan'izay fa ngaho io amin'ny mama lisany sa ny dada lisany no angataka lisany fotsiny eo fa lasa lisany mandeha any. Dia teo ihany zareo, mba me ireo tompoko, ndana mandeha fa 3 lisany dia teo zareo mifampijery.
dia le sa moa arak'izay sa hoe mahafinaritra be azy madio, tena madio, tsy mba misy hoe lotoloto izany, tsy mba misy vatovato izany. Dia toeraka izy le rangahy niodikodina hoe hitady zavatra hitorahana andreto izy satria ampitan'ny rano tsina dia tsy afaka manao inona, lasa nitangosana amin'ny voankazo, torahana le ankizy, torahana le skoto. Dia le ny skoto moa misy le fetsifetsy kely ireny ao anatin'izy ireo, ny fetsifetsena kely, dia miala ialany zareo le toraka, dia jerena izy ireo izany le voankazo mitotony eo akaikiny mbola vitsivitsy, dia mbola nanininy ihany hoe tsy mahavoa, torahana le rangahy ihany. Dia efa feno be an'izay izany le toerana, niondrika an'izay zareo sady nandroaka le voasary, nandroaka le voankazo natao tao anaty akanjo, sady lasa izy nisaotra, dia mahasikota azy mampianatra sekolalady azy dia mbola nisaotra izy aloha, saotra betsaka tompoko, saotra betsaka fa oka izay fa ampy anay reto. Izay le rangahy vao tonga saina nihoatroatra aloha, dia toy izay ndraika izy tsika izany ndraika izy dia toy izay ny fomba nazahoan'ilay ankizy an'ilay izy izany noho ny herin'Andriamanitra, noho ny herin'ny fanahy masina niasa tamin'ilay rangahy izy nasika no nahatonga an'ilay izy nitoratoraka an'ilay ankizy nazahoan'ilay ankizy an'ilay voankazo. Dia izay izy vao niomana nihoatroatra aloha teo sady tsy niteny intsony fa tena niala tao anatin'ilay asiana, izay izy vao niomana andeha hiampita an'ilay laka kely satria lakana kely izay no fiampitany aller retour eo amin'ilay rano moa. Ny ankizy nefa efa lasa lavitra mitsoaka mandram-piampitany dia ny tenin'Andriamanitra entintsika kana lesina amin'izany ndraika izy dia tsika rakizy mahazo valim-bavaka eo eo tsika raha ohatra ka hoe tena makatoa sy tena hoe manaraka tsara ny tenin'Andriamanitra. Dia reny tsenjery ampianarin'ny mpampianatra sekolalahady any amin'ny sekolalahady reny, tsy atao tsenjery fotsiny reny rakizy tsy atao tsenjery fotsiny reny fa tena entina iainana amin'ny fiainana andavanandro fa izany ny herin'ny tenin'Andriamanitra, voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany amen. Ny feony eto amin'ity toerana ity ary koa mifankahita-tava amin'izao taona vaovao izao tsika vao mifankahita rarin-dra miarabana roa rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo nahatratra ny taona 2024 ary mirarina fitahian'Andriamanitra velona mba ho an'ny tsirairay avy isa ambatan'olona, isa tokantrano, isa mpianakaviana ihany koa. Dia mifampivavaka isika rehetra indrindra ny fifaliana lehibe dia ny hoe sitrana somatsara ny ray aman-drenitsika na dia teo azy amin'ny fikasany devoly handavo azy dia mba ataovy reharehantsika izany ndray olona hoe tena miaro antsika Jesosy momba antsika Andriamanitra ndao hanao fanatitra lehibe androany. Mety izany sa tsy mety? Ndao hanao fanatitra lehibe androany ka isika rehetrarehetra lazao ny ankonana sy ny fianakaviana na dia izay tsy afaka ny an-trano any aza dia mba samy hanao rakitra ho an'Andriamanitra fa fotoana hijeren'Andriamanitra antsika isa-tokantrano zao rahalahy sy anabavy. Fotoana tena miren'Andriamanitra ny lanitra ho an'ny isam-batan'olona any amin'ny tanàna sy ny vohitra misy atsika tsiraray avy zao rahalahy sy anabavy ka raha mba fanatitra ho an'Andriamanitsika na any tokantrano na ty am-piangonana dia izay tena sitraky ny fona omena fa izany no akasitran'Andriamanitra ho ny soratra masina ko atsika rehetra izay manao rakitra ny tokantrano any entanitsika roan'izay tsy afaka mivavaka mba hivavaka ny tokantrano hanao rakitra dia mba haterina ty am-piangonana Porta Central amin'ny pasteur Ray aman-dreny Marcelin izany rehefa vita izany rehetrarehetra izany. Dia hanolotra ny fanatitra ho an'Andriamanitsika ry havana miombana iona amin'ny Jehovan-Andriamanitsika ao anatin'izany tsangana miran'ny sampana isika rehetra kosa handray ny fanatitra rakitra indro tahaka ny mahazatra ny ataontsika androany.
anilanao Jifuku Mutsiaino Satsireno Fualaza Shinitalu Ditupunau Hanilanau Jifuku Hazamanai Fizipiai Nyelinitsimana Pecha Matukini lalani Fiada Nanaravuna Mitweshe watanani Kaubir Terawachani Nivuli naini Misara Siachani achani Fistimbamanda Gambarau niwe Hatukiasya Fenuku fifalina shani Nifyana kututu Fiada Nanaravuna Mitweshe watanani Kaubir Terawashani Nivuli naini Misara Siachani achani Fistimbamanda Gambarau niwe Hatukiasya Gambarau niwe Hatukiasya Tenantsika tsiraray avy a io ny fanatitra kasitrahan'Andriamanitra hoy ny voalaza ny soratra masina noho izany andao hitsangantsika rehetra hanao nira fanolorana ny fanatitra fitiavana mandrakizay. Fiada
teka ho an'i jesosy tsika rehetrarehetra sotra jesosy sotra jesosy voninahitra leo an'andriamanitra rery ihany halleloia masina 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 jehovah tompony maro endriky ny voninahitany rehetra dia samy mahazo toerana isika rehetra
fiangonana ny fandraisana razokony ihany ilazana ny mpikambana rehetra sampana tany razokony fa ny fanavozana ny fisoratananarana dia efa nanomboka ary mifarana amin'ny 17 volana febroary ho avy izao marina fa izay mpikambana tsy manao fanavozana fisoratananarana dia vena toy ny manala tena tsy mpikambana intsony. Asaina koa ny zanaky ny fiangonana feno 17 taona no miakatra vonina hiditra Tanora Zokony ho tonga ao amin'ny salle 316 troisième étage fa misokatra ny fampidirana mpikambana vaovao isaky ny sabotsy amin'ny 2 amin'ny Tanora Zandriny filazana ilazana isika mpikambana ny ray aman-dreny ary ny vomiera mpiain'ny sampana Tanora Zandriny fa ho tanterahana ny sabotsy 20 febroary amin'ny 10 maraina ny fotoana fampiarabana tratry ny taona 2024. Ny toerana natanterahana izany dia eo amin'ny FPVM eto amin'ny fiangonana FPVM Mampandrana ao amin'ny rihana faharoa. Mba ho fandaminana dia asaina isika isoratra anarana mialohan'ny 17 febroary 2024 lasa teo. Ny sampana fanantenana fampidirana mpikambana vaovao. Ampazivina isika fiangonana mbola mitoy hatrany ny fampidirana mpikambana vaovao eto amin'ny sampana fanantenana ho an'ny taona 2024. Manomboka ny 5 taona no miakatra no afaka miditra mpikambana ary isaky ny alady ariva amin'ny 2 ora sasany tolakandro ao amin'ny efitra 318 ny fandraisana izany. Sampana fanantenana dia manana ny sata fijoroana manokana dia ny miady sy mifady amin'ny fidoroana ny zava-mahadomelona koa manantenanao izahay tsy mbola anaty sampana ary anatevin-darana anay amin'izany asa fanompoana izany. Marina fa anio alady 13 janoary sy ny alady 3 janoary izao sisa no fotoana fampidirana mpikambana vaovao eto anivon'ny fikambanana sampana fanantenana ihany fampiarabana tratry ny taona ilazana isika diakonina-pia isika ray aman-dreny mpikambana ary isika mpikambana rehetra eto anivon'ny sampana fanantenana fa ho tanterahana ny 9 febroary 2024 izao ny fampiarabantsika no nahatrarana ny taona 2024. Izany dia ho tanterahana eto amin'ny fiangonana ao amin'ny rihana faefatra manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Ny tapakila fandraisana anjara ahafahana manatrika izany moa dia efa afaka raisina ao amin'ireo mpikambana mandritra ny fotoam-pivoriana. Avy amin'ny vondrom-pampianatra. Sampana vondrom-pampianatra dia faly miarahaba antsika fiangonana tratry ny taona 2024 ilazana isika vondrom-pampianatra ny diakonina-pia ny sakaizan'ny vondrom-pampianatra rehetra fa ny alady 13 janoary manomboka amin'ny 9 ora no tanterahana ny akadikely lafia ao amin'ny tranon'ny madame Estile ny alahady ny mpitandrina pasteur Rarinirina Georgette amin'ny fotoan'io koa no ataony fampiarabantsika no nahatratrarana ny taona vaovao. Avy amin'ny vondrom-pampianatra ihany fanavozana fisoratananarana sy fandraisana mpikambana vaovao. Ny sampana vondrom-pampianatra dia faly manatitra ny arahaba ho antsika rehetra fa efa manomboka ny fanavozana ny fisoratananarana 2024 manantena antsika rehetra te hiditra vondrom-pampianatra ihany koa fa efa misokatra ny fisoratananarana amin'ny fotoana fivorian'ny sampana dia ny talata maraina amin'ny 7 ora sasany ny sabotsy amin'ny 2 ora sasany ary ny alady ao aorian'ny fotoam-pivavahana voalohany. Marihana fa afaka miditra vondrom-pampianatra ianao na inona asanao ary ankizy na tanora ololehibe. Avy amin'ny firaisan'ny sampana. Anamarika ny 20 taona nijoroany F7 ny 13 febroary ho avy izao noho izany dia isy fifaninanana sary faneva izay misokatra ho an'ny mpino FPVM momba ny sary vita amin'ny ordinateur amin'ny format JPEG atao anaty taratasy mirefy A4
adika dimy mitovy. Asiana version elektronika sy faneva atao anaty DVD. Asiana format azo vakina. Loko roa no azo ampiasaina ankoatra ny fotsy sy mainty. Tsy ampiasaina ny loko mena. Ahitana taratra ny teny fanevan'ny F7 dia ny Koritiana voalohany toko 7:7 tapany A. Ahitana izay marika maneho ny 20 taonany izay. Sary mbola tsy nasiana nisy niasa tany taiza ny mampiasa ny hoe F7 ihany koa ny fanalavana hoe firaisan'ny sampana ampandrana tany Nanandrano. Manomboka momba ny mpifaninana. Mpivavaka manana laharana eto amin'ny fitandremana tany Nanandrano atao anaty valopy midy, tsy misy hamantarana azy ny momba ny mpifaninana. Anarana, fanampinanarana, adresy, laharana telefônina, laharana mahampino. Atao anaty valopy Craft A4 ny sary. Asiana soratra hoe fifaninanana sary faneva F7 eo ivelany. Ampiarahana ao ny valopy kely mihidy misy ny momba ny mpifaninana. Sanganasa iray ihany ho an'ny mpifaninana iray no azo atao. Momba ny fifaninanana. Manomboka amin'ny fotoana amakina ny fepetra momba ny fifaninanana ary mifarana ny 7 Janoary amin'ny 12 oratoandro ny fandraisana valopy. Ao amin'ny birao an'i Pasteur Marcelin no anaterana ny valopy amin'ny fotoana fisokafan'ny birao. Isy loka atolotra ireo sary telo voalohany. Azon'ny F7 atao ny manisy fanitsiana amin'ny sary voafidy ahazoana laharana voalohany. Ny sampana Gaetam fanasana. Noho ny fahatongavan'ny taona vaovao dia manasantsika mpikambana Gaetam tsy ankanavaka hanavao fisoratana anarana ho mpikambana manomboka ny 19 Janoary ka hifarana ny 17 Janoary ho avy izao. Ireo rehetra tsy mahavita izany ao anatin'ireo fotoana voatondro ireo dia hiverina ho toy ny manala tena tsy ho mpikambana intsony ary tsy manana zo amin'ny mahampikambana Gaetam azy. Izay sampana Gaetam ihany koa dia manasa antsika mpiara-mivavaka rehetra izay maniry hiditra sampana Gaetam ho tonga ao anatin'ireo daty voalaza eo ambon'ireo isaky ny alahady hariva manomboka amin'ny 2 ora sy sasan'ny tolakandro ao amin'ny rihana faharoa. Avy amin'ny sampana lehilahy kristianina filazana ilazana isika mpikambana rehetra eto amin'ny SL4 fa manomboka ny sabotsy 20 Janoary ka hatramin'ny 20 Febroary ny fanavozana ny fisoratana anarana. Amin'io ihany koa ny fotoana andraisana mpikambana vaovao ka efa mpandray fanasan'ny tompo ary mpikambana efa nandalo teto anivon'ny sampana ka maniry hiverina indray. Ny toeram-pivohintsika dia isaky ny asabotsy amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 5 ora sasany eo amin'ny rihana fahatelo efitra 304. Sampana lehilahy kristianina ihany fanateram-bokatra taona 2020 noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia ho tanterahana ny fanateram-bokatry ny sampana lehilahy kristianina tany Nanandrano ny alahady 30 Janoary 2020 izao. Koa izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Alatsinainy 20 Janoary amin'ny 5 ora sasany fotoam-pivavahana fanokafana ny herinandrom-bokatra. Ny alarobia 20 Janoary amin'ny 2 ora sasany fotoam-pifoazana. Alakamisy 17 Janoary amin'ny 2 ora sasany konferansa mitondra ny lohateny hoe fanilon'ny tongotro sy fandrazavan'ny lalako ny teninao iarahana amin'ny Camille Falmanana avy ao amin'ny mpampely baiboly. Zoma 20 Janoary tantara antsehatra lehibe mitondra ny lohateny hoe jamba mahiratra ho tontosain'ny SL4 ary etanin'ny tarika Fredson. Sabotsy 20 Janoary fotoam-bavaka arahina procession iarahana amin'ireo mainty milaly sy mpiara-miasa rehetra ao amin'ny SL4. Ny alahady 30 Janoary fotoam-pivavahana tontolo andro. Ny hariva amin'ny 5 ora sasany rindrakira lehibe ao amin'ny maizina no hiposahan'ny mazava salamo 12/4 iarahana amin'ny SL4. Avy amin'ny fefy
réinscription. Ilazana isika mpikambana fefy rehetra fa ny dekona mpiafefy sy ny dekona mpiafefy fa ny fifampiarabana tratry ny taona vaovao sady fanaovana réinscription no fandraisana mpikambana vaovao taloha sy mpikambana taloha mazoto hiverina fefy dia atao ny alahady 30 janoary tontolo andro. Ny ora fiaingana amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny la rotonde toerana dia manaresa soa roty Ambohimalaza ny sarandalana 2 ariary samy mitondra sakafo sahaza. Ny adidy isa-taona dia 3 ariary raha kely indrindra. Avy amin'ny catéchomène. Ny catéchomène groupe A sy groupe C ary ireo vaovao maniry hiditra hianatra catéchomène amin'ity taona ity dia mbola tsy mianatra fa omena miandalana ny daty hianarana. Filazana avy any ivelany avy amin'ny mpampiely baiboly malagasy. Ry havana ho ampitomboina aminareo aneny fahasoavana mampiadana avy amin'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Araka io soratra masina voalaza eo ambony io dia mibanjina lohahevitra anankiray hafa indray isika amin'ny taona 2020 izany hoe teny mamelona, teny mampitombo. Misaotra an'Andriamanitra hatrany ny FMBM amin'ny fiarahana mientantsika fiangonana ho fiatrehana ireo fanambinasa fampelezana ny baiboly amin'ny alalan'ny alahadin'ny baiboly. Mankasitraka ny fiangonana sy ny kristianina tsirairay amin'ny rakitra sy fanomezana taona 2020 ary indrindra ny vavaka izay nasandratra ho an'ny FMBM. Ny tenin'Andriamanitra izay mamelona na ny fanantenana ao anatintsika eo ampitombo ihany koa ny finoana miasa amin'ny fitiavana ary tahiry antsika amin'ny fiombonana. Koa ny alahady 13 febroary izao alahadin'ny baiboly dia samy anamarika izany fotoan-dehibe izany isika rehetra amin'ny isam-piangonana mandritra ny fotoam-pivavahana maraina. Hiara ankalaza an'Andriamanitra tompontsika sady tompon'ny FMBM kosa isika rehetra ny tolakandro io alahady 13 febroary io ao amin'ny ekara isotry manomboka amin'ny 3 ora. Ny fanohanana samihafa ataontsika ho an'ny asan'ny fikambanana mpampiely baiboly dia sady hery no fampitaovana lehibe azona mifantoka hatrany amin'ny vina hoe Madagasikara eniky ny fahalalana any Kristy amin'ny alalan'ny soratra masina. Ny ireo zanatsika izay miroso amin'ny fanambadiana. Andriamatoa Raveloson William, Ramatoa Randrianaivo Aingo Volonina Andaniny, Andriamatoa Ramihoatra Arivo Doda, Ramatoa Rafaramalala Perlina Ankilany, dia faly manasa anareo amin'ny fanamasinana ny fanambadiany zanany Raveloson Aingomanana Mikael sy Ramihoatra Arivo Zoly Malala. Ny mariazy dia amin'ny 20 ny volana janoary 2020 amin'ny 10 ora maraina. Raseno Arlala, Monika Florence, Dokotera Razafy Mandimby, Andrianjakarado sy Seno Nirina Anitra Iany Andaniny, Ranaivo Manana sy Raheninjatovo Saondra Malala, Razafy Arsoa Jacqueline, Tovo Manana Fetraniaina sy Raharimbola-soa Nirina Enitsoa Ankilany dia mampandre anareo fa ny zanany Andrianjaka Razafy Mandimby Kanto Fity sy Rahary Mananjatovo Ranto dia anamafy ny fanekeny sy anamasina ny akaniny ao anatrehan'Andriamanitra ny sabotsy sy 20 janoary 2020 amin'ny fiangonana FPV Matananandrano amin'ny 12 atoandro. Andriamatoa Naivison Denis Mivady, Andriamatoa Kotondratsimba Geoffroy, Rahary Manana
Fanjanirina Sylvia Andaniny, Rasoa Mahenina Mariette, Andriamatoa Randriamifidy Anselme, Ranaivison Iary-Malala Ankilany, dia faly manasa anareo anatika ny fanamasinana ny mariazy-ny Zo Miranto Fahendrena Rakotondratsimba sy Onjany Aina Diana Andrianaivison. Ny mariazy dia ho tanterahana ny sabotsy eo amin'ny 20 janoary amin'ny 2024 amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny FPVM Anjazamarola amin'ny 1:10 ora atoandro. Ramatoa Rahery Lalao, Andriamatoa Rajaona Herina Valina, Ramatoa Ramanatsialonina Joelson Heriniaina Ankilany, Andriamatoa Ranaivoary Jaona mivady Andaniny, dia faly manasa anareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany zafiny Rajaona Herzo Nantenaina sy Raoly Arjaona Saoly, izay atao ny zoma 4 febroary 2024 ao amin'ny FPVM Taninanandrano Ampandrana amin'ny 10 ora. Andriamatoa Rakoto Manoelina, Andriamatoa Tina Arson Mamy Nirina mivady Andaniny, Ramatoa Ravololo Nirina, Andriamatoa Rakoto Arson Emile Clément Ankilany, dia faly mampandre anareo ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany zafiny Tina Arson Mamy Lalaina sy Rakoto Arsoa Sarobidy Balsamo, izay atao ny alakamisy 10 febroary 2024 amin'ny 7 ora eto amin'ny FPVM Taninanandrano. Andriamatoa Rakoto Arimanana Benjamina sy Razafimanitra Bakoly Arso mivady Andaniny, Andriamatoa Ramarokoto sy Razafy Malala Noelinina mivady Ankilany, dia faly mampandre anareo ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Rabenja Ami Parfumé sy Ratolo Janahary Nantanaela Eliza, izay io tanterahana ao amin'ny fiangonana FPVM Taninanandrano ny sabotsy 12 febroary 2024 amin'ny 1:10 ora maraina. Dia izay ireo zanatsika izay anorina tokantrano raha misy mahita ny tsy mahamety zany dia aoka izy anantona ny ray aman-dreny mpitandrina. Toy izao indray ireo izay nidonam-pahoriana. Amin'ny finoana ny fisanganan'ny tenany maty no ampandrenesanay anareo fa ny malalanay Razana Drafara dia nantsony ray ody any aminy ny zomaraka amin'ny 20 janoary lasa teo rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany hoy ny zanany izay soloany Razana Jafy Bertina Sampanampy, Mariette Justine Sampanampy ihany koa ny fianakaviana manontolo. Nofiny dia hiala ao amin'ny lot 3B 84 Morarano Andoharano fotsiny alahady 20 janoary 2024 amin'ny 2 ora tolakandro. Raha mana amin'izao Narindra Tahiry rehefa nivahiny dia natsondray ody aminy nody any aminy rehefa nivahiny 27 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Rasoary Malala Saoly Maria, ny zanany Telomenada, ny reniny Rafozany ny ray tapo aminy izay soloany Rajao Maharson Edmond mivady sy ny zanaka aman-jafiny, ny ray tapo amin'ny vadiny fianakaviana manontolo. Nofiny dia hiala ao amin'ny loi 40 terre Mansoa Ilafy ny alahady 20 janoary 2024 amin'ny 12 ora sy amin'ny ray latsaka fefany ary entina mezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FJKM Mansoa Ilafy. Amin'ny finoana fitsanganan'ny tena maty nampandrenesanareo fa Rakotondrahamanga Martial Gabriel dia natsony ray ody any aminy ny zomaraka amin'ny 20 janoary 2024 rehefa nivahiny 20 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Rasoa Vonjena Veronika, ny Rafozany ny zanany izay soloany Ratsimbazafy Solo José sy Miora Mampionina, ary ny zafikeliny ny ray tapo aminy. Ny nofiny dia hiala
ao Amboditsiry lo 2B 66 ny alahady amin'ny 12 ora maraina ary anaovana fitoam-pivavahana eo anatrehann'Andriamanitra. Amin'ny finoana ny fitsanganan'ny tena maty ampandrenesana ianareo fa Rasoa Vololo Malala, Antoinette Monique Beby, mpampianatra ara-panjakana Sotronono, mpiandry promotion lalam-pamonjena ao amin'ny FPVM rehefa nivahiny 17 taona teto an-tany. Hoy ny taizany ny ray tapo aminy ny fianakaviana ray manontolo nofiny dia efa niala tao amin'ny IVJ 35 mandeha laza kady fotsy ny zoma 20 janoary tamin'ny 12 ora. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty ny ampandrenesana ianareo fa Rajaonarivo Martial Dadajao Loholona promotion fitiavana, membre fondateur FPVM Marseille sy manodidina dia nantsony ray odiny aminy tamin'ny alarobia 5 janoary 2024 tao Miramas Marseille rehefa nivahiny 70 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Ramaria Velo Victoire, ny zanany ny zafiny zafiafiny ny zafin-dohaliny ny taizany ny ray tapo aminy fianakaviana ray manontolo. Nofiny dia efa tonga teny vato tamin'ny 20 janoary lasa teo. Raha mana amin'izao Narindra Tahiry sitrak'Andriamanitra noho ny nitsony ny malalany rehefa nivahiny 13 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Rasoary Malala Saolo Marie, ny zanany ny reniny ny rafozany fianakaviana ray manontolo. Nofiny dia hiala ao amin'ny lo BI 40 tera Mandrosoa Ilafy ny alahady 20 janoary amin'ny 12 amin'ny 2 ora latsaka fefany. Dia toy izay ireo fahoriana tonga teto amin'ny fiangonana Andriamanitra fampiononana ny ampionana ny fianakaviana manamanjo. Toy izao indray ireo fararakitra sy fisaorana. Fararakitra voaray tao amin'ny Madame Lalatina, Tompo Clara Arsendra Zacrisson 5 alina ariary. Tompo vavy Razana Draibe Lalatina 2 alina ariary. Tompo vavy Ranetsy Arson Lalonandrasana 2 alina ariary. Tompo vavy Rasoa Ambelinivo Jeanne 2 alina ariary. Fararakitra voaray tao amin'ny Madame Lalatina ihany Tompo Kola Ramiandrasoa Niaina Julien 2 alina ariary. Tompo vavy Rasoa Vololo Malala Antoinette Monique Beby 4 alina ariary. Taratasy fisaorana. Ny fianakavian'ny Tompo Kolay Rakoto Armanana Charles Diakona Loholona dia manolotra fisaorana ho an'ny fiangonana FPVM rehetra. Tonga ny dododo nampahery anay Andriamanitra amaly fitianareo tsirairay avy samy hotahin'Andriamanitra. Dia misaora tompoka manolotra fararakitra 200 000 francs izy ho an'ny fiangonana. Dia toy izay ny raharahan'ny fiangonana voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia toy izao indray ry havana ny mpanompon'Andriamanitra nanao voady eto amin'izao androany alahady izao. Tsy misy soratra vola 4,000 ariary. Indro izahay anefa ny voadinay amin'ny Jehova noho ny famindrapo ary manoratra ho anao koa amin'ny fahasoavana sy ny famindraponao tamin'ny fahafoizanao ny trosa ty Jesosy mbola apetraka feno eo am-pelatananao ny fiainanay rehetra manontolo vola 20 000 ariary. Jesosy ity indray ny ampahafolony kely tamin'izay nomenao ay vola 30 000 ariary. Raisy tompo fa vokatra ny fo mangataka vavaka mba ho sitrana sy ho salama tsara vola 30 000 ariary. Voninahitra ho an'Andriamanitra
ny ampahany tamin'izay nomenao anay Jesosy a 10 000 ariary ho an'ny radio a 10 000 ariary a bonane ho an'ny dada ary ny 10 000 ariary a W misaotra Jesosy a vola 30 000 ariary. Voninahitra ny hoavy indrindra ho an'Andriamanitra raha tsy Jehova manao trano dia miasa foana ny mpanorona. Misaotra Jesosy fa vita soamatsara ny trano engane mba hitondra fahasoavana sy fanambinana ho anay menakavy kely. Amen. Pastera RGC roa alina ariary a Manitra ray alina ariary a W 4 alina ariary a totaliny a 7 alina ariary. Misaotra betsaka Jesosy fa natomboka ny W ny trano dia misaotra koa fa mbola nomenao tombonandro ary tena sady mpanao ny tsara mantsy ianao Jesosy mbola hiaraka aminay an-trano vola 20 000 ariary a ho an'ny dada RGC ray alina ariary a ny ho an'ny Manitra ray alina ariary. Solom-boninkazo avy amin'ny Rakoto ary manana Roland feno 7 taona vola 5 000 ariary mangataka fahasalamana sy fanambinana ny asa amin'izay atao. Tsy misy soratra